Tiana tokoa havana no idirantsika eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao amin'izao alarobia masina maraina 9 aprily taona 2022 izao. Fandarana manokana fanompoam-pivavahana izay ombonantsika amin'ny voamerany ankohana sy fanabeazana eto amin'ny fitandremana ary aorianan'ny fanompoam-pivavahana fanombohana dia hiatrika fifampizarana anankiray isika ho tohana ho an'ny mpianatra rehetra na zanaky ny fiangonana na tonga noho ny fanasana manokana. Ndeha hanomboka ny fampivavahana ary sika ka ataovy eo ambany masosika ny salamo faenina amby roapolo ny andininy fahavalo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo faenina amby roapolo ny andininy fahavalo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Aoka hitsangansika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, Jehova, tiako ny trano itoeranao dia ny fonena ny voninahitrao. Aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota na ny aiko amin'ny mpandatsatra izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolikoly ny tanany ankavanana. Fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avoty sy amin'ndrao fo aho. Ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina, eo am-piangonana no isaorako an'i Jehova. Amen. Hivavaka isika. Tompo ampifaliana tokoa no idiranay eto an-tranonao amin'izao maraina ny alarobia masina izao ary tsapanay fa tena tianay ny toetra ao an-trano fonenanao. Feno voninahitra ny tranonao ary dia mankalaza sy midera ary manome voninahitra anao tokoa izay mpanomponao tafavory eto ankehitriny. Mitehatratra koa anefa satria feno fahamasinana ianao ilay tompony trano mampiantrano anay amin'izao ora sy fotoana izao. Koa mangataka aminao Tompo, fafao ny elokay rehetra, diovy ny fahotanay ary esory amin'ny faharatsianay izahay, mba hananindrika ao Andriamanitra indray ilay feno fahatsarana dia avereno zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotranao zahay fa marininao amin'izay mivory amin'ny anaranao ny teninao ka ho eto avoan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, hampianatra anay ny sitraponao, hitary-dalana anay amin'ny teninao. Koa mitenena ry Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny karatra mofinaina ry havana dia mametraka antsika anoloana ny salamo fa 420 andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Salamo fa 420 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Endreny atsara ny taberana kelinao Jehova tompony maro, manina sady votona lahelon'ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mitaka ho azy ametrahany ny zanany. Dia ny altaranao Jehova tompony maro, mpanjaka koa sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao ampony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, dia ataony misy loha rano zany, ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Miampiery eny am-pandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziona izy rehetra. Amen. Ray masino, manamasinana ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ny fiadaran'Andriamanitra mihoatra ny fahalalànany ho amintsika rehetra. Miaraba manokana ny voamerany ankohana sy fanabeazana, miaraba manokana nareo mpianatra tonga eto, miaraba indrindra ny tompona anjara anankiray izay andimby aorian'izao fotoana izao, ary miaraba nareo zao vao tonga eto amin'ity fitandremana ity, no ny antony famalina ny antso sy ny fanasana. Salamo fa 420 andininy fa 4 hatramin'ny fahafito ny arahantsika tamin'izay no vakiana teo. Ny andininy fa 4 hatramin'ny fahafito. Miompana amin'ny loha hevitra hoe
velona ny tompo. Misy tantara sy ankamantatra mba hanairana antsika hialoza ao afatra izao. Fianakaviana mahafana fo amin'ny fanompoana ny tompo ary mpianatra sekoly alahady avokoa, na ny ray, na ny reny, na ny zanaka, zoky, zandry. Fa izao rehefa miomana izy ireo dia fandodina ao an-tranao, matahotra ny tratra aoriana. Tsomba fomba ny mpianatra mazoto mantsy ny tratra aoriana. Dia izao ary le tantara. Miomana, 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 miomana. Matetika moa dia ndreny mpianakaviana ny tratra farany. Dia efa misy mifandona zany. Dia nandeha ny fiomanana ao an-trano. Samy mikoropaka. Dia hoy ny ray mpianakaviana efa vonimbonina miaraka amin'ny lakilen'ny fiara, fa nalahidin'ny fiara manao hoe efa vonina ve? Hoy neny. Fa ahoana? Mbola ato a? Andriamanitra mbola ao foana ve ianao? Aizary izy? Ao amin'ny dosy. Tonga sao matsara ihany tsy tratra aoriana tany am-piangonana dia samy naka ny kilasiny ny mpianatra rehetra. Teo amin'izay ary i mahiratra manoloana ny mpampianatra. Ampianatra ny amin'ny tranon'Andriamanitra ny mpampianatra. Dia manao fanontaniana famoazana izy manao hoe aiza moa Andriamanitra rakizy? Dia namaly ny anankiray any an-danitra, namaly ny anankiray ao am-po, namaly ny anankiray aty am-piangonana. Fa i mamiratra kosa nanangatana dia nanao hoe aizary? Any amin'ny dosy. Satria nahoana? Andriamanitra mbola ao foana ve ianao? Nefa ineny ny tao amin'ny dosy dia nataony hoe Andriamanitra fahazahoany mamiratra n'le tenin'ny dadany dia hoe ao amin'ny dosy zany Andriamanitra, satria hoe Andriamanitra mbola ao foana ve ianao? Izay tena mamiratra dia nahatakatra avy hatrany ka nahavaly hoe any amin'ny dosy Andriamanitra. Hoy ity zaza anankiray. Fa ny tantara anankiray dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 2 andininy 7:30 hatramin'ny 2:50. Izay tsy sokafantsika aloha ny Baiboly manandrify an'izany. Ankamantatra. Ny fandehanana mivavaka sy ny fianakavian'ilay zaza mahomby. Rehefa feno 12 taona ity zaza anankiray dia nety indray aman-dreniny hiakatra tany am-piangonana. Andro fety-piangonana. Tantaraiko amin'ny fomba mety hiainantsika ankehitriny. Efa fantatrareo ihany ny valiny. Dia tapitra ilay fety-piangonana, ilay andro manokana, lasa nodiny rehetra. Nodiny rehetra. Ary mizany moa mbola tsisy fiara na fitaterana manokana fa dia samy mandeha. Nieritreritra reto ray aman-dreny hoe miaraka amin'ny olona izay le zaza. Fa noho ny tonga tany an-trano, dri, fa nakaiza izy? Tsy niaka tamin'ny dadatoany, tsy niaka tamin'ny namany, amin'ny tany io hoe ny rehetrarehetra ny ray tanàna. Tsy hita naizanaiza ilay zaza. Andao hiverina hitadiny zaza. Dia nandeha niverina ny ray aman-dreny. Akory ny agagan'izy ireo tonga tany amin'ilay toerana nivavahana ihany. Io ilay zaza eo afovoan'ny mpampianatra marobe sady manontany. Ary tena nahagaga ny olona ny fanontaniana nataon'ilay zaza mahomby. Izy ary ilay zaza Jesoa. 12 taona atao hoe raha mandeha tsara ny fianaran'ny zaza dia efa nahadingana ny fanadinana ara-panjakana voalohany. CEP izy. Raha mandeha ara-dalàna mantsy fa tsy ton'ilay hoe mandingandingana mitifitifitra tony ny zaza. Dia 12 taona izy. Manara-penitra tsara, manala ny fanadinana ary mahadingana fanadinana ara-panjakana voalohany. Io ilay zaza mahomby. Ary eo amin'ny 2:50 dia voasoritra mazava hoe ny zaza dia ny tombo saina sy tena ary fity teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Fantatsika ny tantara
fa izy mandraka kehitriny dia omemboninahitra miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany. Izany ilay zaza mahomby eo afovoan'ny mpampianatra manontany ary tonga feno fahendrena fahaizana araka an'Andriamanitra. Velona ny tompo. Ato amin'ity Salamy 4:20 ity no ahitantsika ny filazana n'izany hoe velona ny tompo ka manana adresy mazava izy ary mampiantrano ny olona rehetra. Hoy ny 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy ndeha ovakitsika miaraka. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, ideranao mandrakariva izy, sambatra ny olona izay manan-kery avy aminao. Velona ny tompo, manana adresy mazava izy ary mampiantrano ny olona rehetra. Ety anivon'izao tontolo izao, ny tompo dia manana itony toerana itony, tondrona hoe tranon'Andriamanitra. Tranon'Andriamanitra velona, hoy ny 5. Mariky ny fahavelomana fananana adresy mazava, fantatsika izany. Na dia misy aza matory any amin'ny tunnel, matory eny akaikina fanaripako, eny ny adresiny mazava. Na dia tsy raikitra aza, dia izay ny adresiny. Asa moa izy ireny mba misoratra amin'ny fokotany ve sa tsy? Hitantsika hoe ety izy ny monina, ery izy no mipetraka. Velona izy, manana adresy mazava, ary mahasamihafa ilay Andriamanitra velona dia mampiantrano ny olona rehetra izy. Tsy akanavaka, na iza, na lehibe na kely, na mpianatra na efa miasa, na iza, na olona manahoana. Malalaka ny varavaran'ny tompo ilay velona. Ary ny mampiavaka an'izay miantrano ao an-tranon'ny tompo dia manana hery. Ny olona miditra sy mivoaka ao an-tranon'Andriamanitra, mifankazatra amin'Andriamanitra dia olona mahery. Hoy ny 5, sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalana. Ny olona mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra amin'ny fiderana sy ny fiaraha-mivavaka dia olona mahery. Hoy izany isika riavana, tsy hisalasala fa ilay Andriamanitra velona tompontsika dia mamoa midanadana ny varavarany trano fiangonana mba ampahery atsika, andrisika atsika, hiatrika ny fiainantsika andavanandro. Ny faharoa hitantsika eo amin'ny 5, velona ny tompo ary miara-miasa amintsika izy. Hoy ny 5 ndeha hovakiana indray amin'ny anaran'ny tompo. Raha mandalo ny loha sabaky izy dia ataony misy loharano zany ary lohaorana manaro pitaina azy. Aza mieritreritra hoe raha manala baka zany. Raha mandalo ny loha sabaky izy, ery amin'ny votopedy izay misy hoe fitomanina. Zany hoe miara-miasa amintsika Andriamanitra ka mamadika ny ranomaso ho tonga loharano sy fitahina. Mety afaka milahadahatra io amin'ny fomba fiteny malagasy hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Dia mieritreritra ianao hoe ry alina rony angamba tsy mba nanala baka mihitsy fa tonga dia ry alina rony angamba tsy mba nandalo CEPE na BEPC fa tonga dia ary tsia no lalovana tamin'ny lalana izay nombana ny sarotra sy ny mora ho an'ny olona tsirairay. Ary tamin'izany miara-miasa n'izay ny antrano tao aminy ny tompo. Miara-miasa amintsika Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona. Mamadika ny ranomaso ho tonga loharano sy fitahina izy. Zany hoe raha misy ranomaso anio dia mbola izy fiome, ampitso sy ny manaraka. Fa ny fahatelo hitantsika eo amin'ny 7, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, miampiery eny am-pandehanana izy sady miseho eny atrehan'Andriamanitra anyziony izy rehetra. Izany dia milaza hoe tsy miara-miasa amintsika fotsiny Andriamanitra fa miara-mandeha amintsika koa izy ary mitondra antsika amin'ny tanjona mazava. Mitondra antsika amin'ny tanjona mazava. Miampiery eny am-pandehanana izy samy miseho eny atrehan'Andriamanitra anyziona izy rehetra. Ny olona miara-miasa amin'Andriamanitra
dia miara mandeha amin'Andriamanitra koa. Ity ny asa vitany androany fa miampindray io ny amin'ny rampitso. Mamokatra hatrany. Dia matsiaro indrindra ny zotra ny mpianatra izay miezaka manangona mari-pahaizana, manomboka any amin'ny mari-pahaizana mba raha-tonga voalohany ny BEPC, baccalauréat, miampiery ampandianana. Ny fahaizana kajy tany amin'ny taona voalohany tsy ho fahaizana kajy eny amin'ny anjery manontolo, miampiery ampandianana izy. Izany ry havana ny miara-mandeha amin'ilay tompo velona, miampiery eny ampandianana ary ny tanjona tsy hoe ny azahoana ny mari-pahaizana farany ambony no ny ambony rehetra, fa ny azahoana mifanatrika amin'Andriamanitra ao ziona. Ny ziona dia ilay toeram-pamonjena raha alefa aty amin'ny vanim-potoana kristianina. Ziona dia ilay toerana ivorian'ny mpivavaka rehetra tamin'ny fotoanan'ny jiosy, fa ankehitriny dia ilay tanjon'Andriamanitra izay amoriny ny olombonjena. Makamin'izany ny lalantsika ry havana, velona ny tompo, mampiantrano antsika rehetra tsy hakanavaka izy, miara-miasa amintsika izy, ary miara-mandeha amintsika izy amin'izay lalantsika lavitra na akaiky eto amin'izao tontolo izao, indrindraindrindra mitondra antsika amin'ny tanjona mazava dia ao amin'ilay famonjena mandrakizay. Mbola lavitra ny lalana alehantsika, na ho an'ny olon-dehibe, ray aman-dreny, na ho antsika ankizy sy ny tanora. Ny hika ataontsika nandray izao afatra izao dia ny hoe velona ny tompo. Maninona izy? Mampiantrano ahy izy. Velona ny tompo, miara-miasa amiko izy. Velona ny tompo, miara-mandeha amiko izy. Jesosy Kristy velona ny atateraka ny teniny ao amintsika tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay satria tsaronay tokoa ny fahavelomanao. Mampiantrano anay ato an-tranonao ianao, tsy manavaka n'izaniza ary manome hery ho anay. Miara-miasa aminay ianao amin'ny zavatra rehetra tanterahanay, ka tonga fitahiana ho anay izay mety ho endriky ny ranomaso sy izay mety ho endriky ny fijaliana rehetra. Miara-mandeha aminay ianao ary mitondra anay ho amin'ny tanjona mazava dia ilay fanjakanao Andriamanitra sy ny fitahianao. Misaotra tompony ny amin'izany teny fampaherezana omenao anay izany, indrindra teny mampiorona finoana indray aty anatinay, azonay tena tamana tokoa ao aminao ilay tompo Andriamanitra velona. Misaotra tompo satria manana hery vaovao indray izahay, azonay miatrika ny fiainanay, manana hery vaovao indray ny mpianatra rehetra, azona miatrika izao fianarana, indrindra izao famaraparanana ny taom-pianarana izao. Matoky izahay fa miara-miasa aminay ianao, miara-mandeha aminay ianao, ka mitondra anay ho amin'ny tanjona mazava dia ilay fitahianao sy ny fahasoavanao. Misaotra indrindra tompo, ankehitriny izahay mangataka aminao ny arahanao lalana aminay mandritra izao tontolo andro izao. Apetraka eo am-pelantananao tompo ny fifampizarana izay ho tanterahana mba ho hatrehanao amin'ny alala ny fanahy masina izany. Kinay eo am-pelantananao ny fianaran'ny mpianatra rehetra, ianao no ampahery, anolo-tsaina mandrakariva azona miatrika izany. Ny ray aman-dreny rehetra ihany koa, ianao no anafy hery, anolo-tsaina azon'izy ireo mitantana sy mampahery ny zanaka rehetra ho amin'ny fiomanana hiatrehana ny fanadinana. Matoky ny fomba anao sy ny fitantananao mandrakariva izahay. Misaotra indrindra tompony ny amin'ny valim-bavaka efa homaninao anay sahady. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy ary ampiombonay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fifaliana ho antsika ny mandray ny tompon'anjara ao anatin'izao fampizarana izao. Tsara ihany ny mampahafantatra antsika
fa nyvoamera ny ankona sy fanabeazana ito amin'ny fitandremana dia manolotra fampianarana toana na cours de soutien ho an'ireo mpanala fanadinana BEPC sy baccalauréat nanomboka tamin'ity taom-pianarana ity. Ary isana sabotsy dia misy ray aman-dreny na zoky zanaky ny fiangonana izay vena fananatra kefa teo amin'ny fiainana izay atolotra hifampizara ho an'ireo mpanala fanadinana ireo mba ho tantsoroka ho azy ahafahany mieritreritra koa ny lalana mba ho diavina ny tondrany ny fiainany. Tamin'ity dia narotina ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ny akamaroan'ny sekoly ka nanasana ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka indrindra ny mpanala fanadinana mba handray ny fampizarany ny mpanompon'Andriamanitra dia ny diakona Ravokatra Fitiniavo. Izy rehefa aty miseditra ny fiangonana dia hoe akimbony ihany ny rehetrarehetra fa aleo le mahadiakona no horesahany. Kanefa tsara ihany mampahafantatra antsika fa ny amin'ny fianarana tsy hita ho tanisaina ireo mari-pahaizana fa tonga teo amin'ny atao hoe mari-pahaizana HDR izy. Dia niara-base tamin'ny anaran'ny tompo isika tamin'ny fotoana nahazahoany izany taona vitsivitsy lasa izay. Ary dia ho jerentsika hoe inona ary no zarainy zany ray aman-dreny zany zoky zany amintsika zandry mbola mpianatra ary ho antsika ray aman-dreny manana zanaka mianatra nefa tsy tongeto ampitao amin'izy ireny. Dia amin'ny fifaliana no hiarabananao amin'ny anaran'i Jesoa lay zaza mahiratra sy mahomby araky ny tantara teo amin'ny fifaliana no andraisana izay fampizarana entinao hoe totompoko ny tompo any ombanao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia mirary soa feno ho anao sy ny vady aman-janakao indrindra mizara fanompona izay nomeny tompo anao eo anivon'ny fiangonana. Ivavaka sika. Andriamanitra tonga ny fotoana izay anambarana ny vokatry ny fahasoavanao ka mahatozo ao dia ny ranao Jesosy Kristy no angatahana andrakotra ny fananao masina no angatahana amena ary tsy misy hohita eto afa tsy ny voninahitra ao. Ranao Jesosy Kristy no anaovan'izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tonga amin'izao fotoana izao ary misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana ny voamerany ankonana sy ny fanabeazana ny fitandremana manontolo izay nanasa sy nanome alalana natanterahana izao fifampizarana izao. Misaotra anareo ihany koa izay nanao zava-dehibe ary namaly ny antso tsy hita moa ny anambarana azy amin'ny teny malagasy fa natao efa melabelaran-kevitra fa fifampizarana le izy. Ny tenin'Andriamanitra izay nanakinana izao dia ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozo araka ny Korintiana voalohany 5:10 tapany voalohany ary mena loha hevitra hoe mpianatra mahomby. Ry sary ny fiangonan'ny Ria nalaiko teny ambony teleferika tamin'ny fotoanandro. Iza moa ary nataon'Andriamanitra toy ny ahoana? Dia ampahafantaranareo tsotsotra fa enina mena-dahy zahay no zanaky ny ray aman-dreninay ary zany no zaza fahadimy atao hoe farilahy kely ny dadany sy ny mamana. Ny raiko izay angatahako hoe dada mba handroso eto azafady. Raha ny zavokatra Samuel mba handroso eto dada azafady. Raha ny zavokatra Samuel tao anatin'ny tontolo fampianarana izy dia fantatra tamin'ny anarana hoe diany mpiana. Fantatra tamin'ny anarana hoe Ramsera vokatra. Ary ankehitriny izy dia dada Oela no etsoina azy. Izy no nampianatra teo amin'ny kilasy T1. Sotra dada. Mahazo toerana ianao. Ny reniko dia efa maty. Prakitra tao amin'ny fitsarana ny antsoina hoe greffier teo amin'ny fitsarana nosy. Ny mahatonga amin'ny teneny io dia tiako fampizarana aminareo fa raha zaza enina mena-dahy zany ka mpiasa-panjakana tsotra mampianatra amin'ny EPS prakitra dia tena nandalo fiafinana haritra, nandalo fahasairanana naharitra tao anatin'ny fiainana. Ary singanoko manokana amin'izany no hoe raha enina mena-dahy zahay
dia misy ny hoe kitapo avoentin'ny anankiray mianatra maraina no andrasana hoentina hianatra ny ariva. Le kitapo nefa tsy le kitapo tena raitra babena reny fa kitapo tsi ihany ary tapaka kitapo tsi. Tany amin'ny classe de 4e matany zay vao mba afaka nahazo kiraro-kiran'ilona ary raha nandeha nianatra teny amin'ny lycée dia akanjo anankiray zay pataloha anankiray sy lobaka ary tablier tokam-bolo ohatry ny omby ozy mamanay sasany iny rehefa larobia hoentina lakamisy. Entina iresahana amintsika zany hoe taiza ny lalana ny diavina ary nanahoana tsy nahantry zay fa nandalo fiafiana. Ankehitriny dia manambady zafady ianao raha matoa vadika tsangana dia mandrosoa totika any amin'ny olona izy indray ioly izy ny vadiko mananjanaka amin'ny rahalahy zay ny lamatoanay manohy fianarana ny ampitan-dranomasina ny faralahinay nalain'i Jesosy tamin'ny volana novambra teo any amin'ny tsara lavitra izy. Raha ny fiainako teo anivon'ny fiangonana matetika mantsy rehefa miteny hoe iza dia ilay CV an-tany aloha ny resahana fa aloha resahana ny fiainana teto am-piangonana natozao teto am-piangonana ary hatrany hatrany dia ampitaiky foana zay hoe nareo ireo zao mijery anahy dia samy manana ny sary ao an-tsainareo dia zay sary ao an-tsainareo sy eritreretanareo anahy dia aseho kristianina foana eo alohany. Raha ozy nareo tia le olona mahasosotra dia atao hoe tia kristianina olona mahasosotra. Raha ny fiangonana dia atao amin'ny FJK Masoavy Merina Mahitsy no natao batisa tamin'ny taona 1770 ary ny fiainana teto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia mpianatra sekoly-lahady noraisina mpandray fanasan'ny tompo mpampianatra sekoly-lahady teto no natao mariage fanamasinana fanambadiana natokana ho dekona ary filohan'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona ohatry misy very kely le soratra dia taizary any nianatra araka ny nambarako teo ny taona voalohany na ny T1 idadanay mantsy mpampianatra T1 dia atao an-trano zany nanao T1 rehefa niditra tamin'ny EPP dia tonga dia T2. Raha ireo no jerentsika EPP Ambodonsotry CG 67 hectares lycée moderne Pefilo dia ho an'izay mianatra amin'ny sekolim-panjakana dia ity le tonga amin'ny fitenenana eo ohatran'lahy ihany za nianatra tamin'ny sekolim-panjakana zany ary ny taona araiky amin'ny 1979 nahazo ny baccalauréat. Eto misy mpampianatra ko anankiray mandrosoa ianao dans ton lycée izy no mpampianatra taranja filozofia anay tao amin'ny lycée Pefilo. Nahay rehefa nampianarana ary mbola sambatra nareo manao fampianarana toana zao afaka mbola misitraka an'izao ray aman-dreny zao tsara mariana fotsiny fampianatra dadanay tany Tanjombe izy indray zany nampianatra anako ary dia misaotra betsaka ramose nadinadiditra ary tamin'izany fa nahay filo any tany amin'ny bac mazotoerana ianao tompo. Dia rehefa vita zany dia nanohy ny fianarana teny amin'ny école supérieure polytechnique Antananarivo 5 taona no naharetana ary tao anatin'ny 5 taona iny dia nisy kion-dalana lehibe satria ny taona voalohany sy ny faharoa na amin'ny première année sy ny deuxième année tronc commun. Rehefa hiditra taona fahatelo anao zany troisième année dia eo amin'izay vao misafidy hoe inona ny lalam-piofanana. Zany resaka minina zany teny dia farafidiny ary ohatrany hoe olona very mihitsy ianao raha hianatra minina tamin'ny fotoan'androny tamin'ny vanim-potoana io fa ny lalam-piofanana tena hoe ny fanenjehana mihitsy ny tsiritina tamin'izany dia ny resaka informatique télécommunication bâtiment travaux publics. Teo amin'ny taona faharoa rehefa hitako hoe lalam-piofanana minina no ny arena-kibon'ny tany zany no andraisana anahako dia nisy fizarana be tao anatin'ny saina satria toa tsy nahita ho avy mamiratra hoe inona moa ny asa tao amin'izany satria izay nivoaka tamin'izany dia tsy hanasa daholo. Ary teo amin'ny taona faharoa teo dia nanana safidy mazava nahazo tolotrasa mpianatra matematika tany amin'ny lycée frantsay tany à La Réunion fa ny safidy hoe ho toizako ihany ty fianarana ity dia ataoko aposty diplôme na ingénieur aty mbola tsy fantako hoe inona ny lalana hitondran'ny tompo anahako zany tao anatiny dia nitoy ihany le izy ary dia misaotra ny tompo fa nahazo vatsym-pianarana nakany ampitan-dranomasina dia misy an'ireo firenena
maromaro vitsivitsy ireo izay nahafahana ny sitraka ny fampianarana. Tao zany ny école polytechnique fédérale de Lausanne Suisse, ny école des mines de Paris, polytechnique Montréal Canada, ny université de Liège. Ary nazahoana ny maro-pahaizana izay mariako etona fa ampanetretena fa zay ihany malagasy manana azy io. Ary 5 zay eto Afrika no afaka ny sitraka an'izany. Io diplôme d'études postgrade internationale en géologie de l'ingénieur et de l'environnement. Ary misy ihany koa ireo maro-pahaizana anankitelo izay mena niaraka tamin'izany. Diplôme d'études supérieures spécialisé en environnement, diplôme de formation spécialisé en génie civil, diplôme d'études spécialisé en géologie et géophysique. Dia mbola nitoy nianatra ihany le ilay kely. Nanaraka indray ny fianarana tao amin'ny Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Ouagadougou, Burkina Faso. Ary nazahoana ny maro-pahaizana taona 2012, master international en gestion intégrée des ressources en eau. Dia tsy mety mihitsy le olona fa mbola nianatra ihany izy. Ary tao amin'ny école doctorale ingénierie géosciences à l'université Antananarivo. 2012 no nahazo maro-pahaizana doctorat en géotechnique, géotechnologie et géoénergie. Ary 2013 nahazo ny habilitation en dirigé des recherches na ny HDR. Zay apahany lalana nandehanako tamin'ny fianarana izay no ahitanareo hoe tsy mijanona mianatra fa nianatra foana. Satria hitanareo 2013 no nazahoana ny maro-pahaizana atao hoe faratapony raha eo amin'ny lalan'izay mpianatra sy mpampianatra no horesahana. Raha teo amin'ny asa aman'andraikitra teo amin'ny sehatra tsy miankina. Dia rehefa mivoaka ny fianarana dia araka ny tenenina antsika hoe tsy nanana asa, tsy dia nisy asa loatra ny ingénieur Nirina Kibondana, ny ingénieur des mines dia namorona asa. Inona moa no natao fa dia niaraka tamin'ny namana nanangana karazana bureau d'études zany. Ny asa tao anatin'ny resaka tontolo iainana sy ny Arena Kibondana, ny antsoina hoe étude d'impact environnemental et social sy ny zavatra isan-karazany toy ireny. Dia nanangana ny antsoina hoe vondrona ISGE moa zany, vondrona université privée, université tsy miankina, fa nisy ihany koa bureau d'études tao anatin'izany groupe zany, ary nisy ny entreprise mpanamboatra lalana sy mpanamboatra trano. Hatreo amin'ny taona 2017 zay, satria rehefa natsona amin'izay nandray andraikitra teo amin'ny fanjakana dia mba tsy fangaron'ny tombontsoana ny conflit d'intérêt dia tsy maintsy najanona aloha ny asa taty amin'ny sehatra tsy miankina. 2013 dia efa niaraka tamin'ny prime ministre teo amin'ny fiadidinan'ny prime ministre mpanolotsaina ara-teknikany, ary fatatsika fa ny taona 2013 dia niandraikitra ny andraikitra ministry ny Arena Kibondana sy ny loharanon-karena stratéjika. 2013 2013 dia ny ministry ny rano sy ny fanadiovana sy ny fidiovana. 2013 ny enim-bolana voalohany faharoa iny dia niandraikitra mpisolo-toerana ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nanomboka ny taona 2013 ka hatramin'izao andro mbola hijoroako eto anatrianareo zao dia mpampianatra mpikaroka any amin'ny université ny Tasy Soavinandriana ny tenako. Ahoana amin'izay ara le mpianatra mahomby aza mitsiriritra fa nizaraiko anareo fotsiny hoe nataon'Andriamanitra ohatran'izay zay le fahasoavan'Andriamanitra no natozo ao. Dia nataony ahoana dia iny izy iny izay ny fitinina taminareo iny. Mpianatra mahomby mila manana vina nareo tsirairay avy, mazava mihitsy hoe inona mba nofinofinao, inona mba fanirinao any urinany ianao. Raha ny anahako aloha dia ny vina ara-panahy dia hoe tao anatin'ny fiainana dia miaina an'izay le hoe fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny fianarana sy ny fiainana. Zay le hoe miara-miasa aminy, miara-mandeha aminy araky ny hafatra nentin'ny mpitandrina teo. Satria ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana obolana voalohany, andiny voalohany, tapany voalohany. Nareo zany zao rehefa zao dia mieritrety mba inona moa ny vinanao io e? Ara-panahy aloha sa dia mandeha amin'izao fotsiny.
ny vinaratsaina napetrako tamin'izany faniriako raha vao nanomboka afaka nyeritreritra dia tena nio professeur mihitsy ahazony maro-pahaizana faratapony noho ny anton-javatra be da be ny famaofao fa tsy hoe fity dia irehare akory dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianareo mino ianao zany a Timoty 2:4 tapany B. Za zany sandry zanaka dia mampahery antsika hoe mety mbola hitovitovy ao anatin'ny sainareo ny vina sy ny tanjona. Fa aza manao ohatran'ilay olona hoe ka nasaina nianatra dia nianatra. Dia rehefa vita ilay fianarana rehefa avy eo dia tsy fantatra hoe hanao inona. Fa tsy ho vina sy tanjona mazava ao anatin'ny saina. Rehefa mipetraka mantsy izay vina zay izay nofinofinao zay dia tsy maintsy mieritreritra amin'izay ianao hoe inona zany ny paikady ny ady clé ozy le fitentsika ahoana ry zany ny anaovana an'io hita ihany le sarina dia somary misy sarin'olona anankiroa ireo samy te hiakatra ery ambony ery ihany izy fa inona mahasamy hafa azy a dia le ato amin'ny akavia ny tetehany madinika kely le tohatra dia afaka miakatra foana izy miakatra mandeha fa le ato amin'ny akavanana tsy fantatra izay tao anatin'ny sainy fa mihoatra ny alavany le tohatra ka dia mieritreritra sy maniry eo foana izy fa izy tsy mety tafainga eo amin'ilay toerana misy anazy mihitsy. Io a ny antsoina hoe dingana kely mitoy a fa tsy be famaritra théorie des petits pas méthode de Kaizen ozy ny teny japonais ny japonais ny mampiasa azy io. Inona moa ny tena atao amin'io tsy misy fahagagana eo fa niezaka nataonao isanandro mitoy ihany a no mitondra anao any amin'ny tanjona. Ohatra raha tokony hianatra teny vahiny ianao ka manana 80 ora dia aza mieritreritra mihitsy ny hoe iny 80 ora iny a hianatra 3 andro tsy mijanona ianao dia hain'ilay teny vahiny. Fa raha mianatra 10 minitra isanandro ianao anatin'ny 2 volana dia ho hitanao ny fivoaranao. Misy ny mpianatra rehefa mandeha ny fianarana andavanandro a eny izy milavalava eny izy matory eny izy tsy mifoy izy tsy manao iny izy tsy manao iny izy. Rehefa tonga amin'izay ny fanadinana miaro toro be izy a mihinana fanafody izy a ampidiriny ao an-dohany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia miteny aminareo fa betsaka ny namanay a tena hoe namony ainy mihitsy noho izany fomba fisainana izany maty surmené. Fa dia ny mbola mianatra zany a dia tena hoe ataovy tsikelikely isanandro tadio foana io sary io mandeha moramora eo anao dia lasa eny amin'ny faratapony eny ihany. Fa raha vao ataonao lavitra be ilay dingana tiana atao na anao zavatra manokana tsy mandroso zany ianao. Misy ihany koa ny atao hoe paikady fampizaraina amintsika ny fahaiza-mandamina. Ny hevitra rehetra dia ahorin'ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara entinao miady. Tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Inona zany le alamina? Fomaraina ianao zany androany aloha dia efa nalaminao ny fandaharam-potoananao matoa ianao tonga eto an-tranon'Andriamanitra zao. Fa amin'ny firy ihany koa ianao no hianatra n'le lesona ohatry ny ahoana dia mifiry ka hatramin'ny firy mijery ny écran na telefaonina iny sa 80 isan-jaton'ny fotoana isanandro dia iny dia efa tsy fahaiza-mandamina zany. Rehefa tena mandeha koa moa zany ny zavatra mitranga dia lay fandriana ny elana raha tsisy mpanampy ao an-trano tsy voalamina iny ihany niverenana isitrihana raha riva tsy fahaiza-mandamina zany a. Aza manao an'izany fa tsy mety zany fa zako nanao an'izany. Rehefa tena mafy ny famerenana zany a dia tena mila alamina tsara ny zavatra rehetrarehetra. Faharoa dia ny fifehezan-tena. Tenin'Andriamanitra tena mba tiako mihitsy ary nyresahana tao an-trano foana izy ity a mandehana any mivitsika ry lay malaina dinio ny fanaony a ka mba endre mandra-pahoviana ny mbola andry ihany ianao ry lay malaina. Resaka malaina zany ity obolana fahenina ny 9 fahenina sy 10 ireo.
Ilay fomba ny vitsika dia manana ny fitsipika izy ireo aentiny manana hiatrehan'izay sakafo tadiaviny amin'ny fotoana tsy hahafahany mitady an'izany. Ary izy dia mifo maraina. Dia rehefa tsy fo maraina zany zay ao an-trano dia ny vitsika ny resahana. Dia eto dia ampahirintsika hoe mila fifehezan-tena ny fanatrarana ny vina sy ny tanjona. Ary tafiditra ao anatin'ny fifehezan-tena ho anareo zandry zanaka amin'izao tsy maninona miresaka an'izany io resaka finday io telefonina io. Ahoana io? Samy mahalala an'izany nareo. Ahoana ny fifoazana maraina? Ahoana ny fiaretatory? Amin'ny fianarana ny resahako. Ny manaraka dia ny faharetana sy ny fiaretana. Miaritra dia maharitra. Tsy moramora ny lalana ny diavina atongavana amin'ny tanjona anankiray. Fa misy toe-tsaina mila homanina mihitsy ao anatin'izay le hoe maharitra sy miaritra zay. Tsy ho anareo tsy olana akory zany hoe asa mety aterina fiara nareo mandeha mianatra, mety misy foana ny sakafo. Fa za zao no efa tratran'ny nandeha tongotra avy any Votovorona ka aty Antananarivo fa tsisy taxi brosy. Betsaka ny fiafiana sy ny zavatra niainana tao anatiny fa raha tadidinareo ireo paikady izay niresahana teo ireo hoe ilay dingana kely mitohy ny fahaiza-mandamina, ny fifehezan-tena, ny faharetana sy ny fiaretana dia hanampy anareo amin'ny fahombiazana any amin'ny fianarana zany. Ahoana no fomba fianarana lesona? Ty dia tena lafin'ny pratika mihitsy. Ny olana ho an'ny mpianatra mantsy dia mieritreritra izy fa hainy le lesona. Fa rehefa tena anontaniana izy avy eo hainy ahoana ny lesona? Hay tsy hainy le lesona. Dia zavatra matetika teneniny rehefa nanao contrôle continu izy na nanao fanadinana tany am-pianarana, za tena nieritreritra mihitsy ny haiko le izy. Nefa ratsy ka ny notiko. Misy olana lehibe eo amin'ilay fomba fianarana ny lesona. Ka eto dia misy fifampizarana ataoko aminareo. Tamin'ny andronay mantsy mbola tsy afaka nilalao telefônina zay. Dia ny zavatra nataoko dia manao taratasy ohatry ity 5 cm eo ngamba ny avony dia 10 cm ny lavany. Ity taratasy ity zany no solon'ny écranko tamin'ny toerana rehetra izay nandehanako ka nananako fotoana. Inona ny ataoko ato anatin'ity taratasy ity? Asiako marika kintana kely ohatran'io ny ao ambadika, recto verso zany le izy. Dia asiako égal ohatran'iny ny ao ambadika. Atao amin'ny voalohany zany recto, asiako étoile, dia ny ao ambadika asiako égal. Rehefa mahita an'io dia fantatro fa ilay teny eo ambanin'ilay kintana kely étoile dia teny mila famaritana. Ka ny famaritana dia ao ambadika. Azonao ve? Zaza vaina ela be vao mahazo kely. Zany hoe ilay lesona zany le manao fiso ozy nareo. Mety misy le manoratra nga lavabe anaty fiso kely. Inonareo? Fa ity mahafinaritra an'ity. Antany na taxi be na taxi brosy na aiza dia io fotsiny kirakiraina eo. Dia rehefa mahita ianao zany ohatr'izao dia io le teny dia ny ao ambadika ny définition. Na ilay définition ilay famaritana no hitanao dia inona moa zany io famaritana io? Raha iresakitsika zany zao mpianatra mahomby dia soratako eto mpianatra mahomby dia atsy ambadika amin'ilay izy hoe inona ny famaritana. Manaraka tokony ho fantatrao anatin'ny fianarana ny lesona dia ny antony sy ny vokany. Vakio tsara io lesonao io rehefa tonga any an-trano. Fa tsy maintsy misy miresaka eo hoe noho ity antony ity dia izao ny vokany. Na raha misy ity vokatra ity dia izao ny antony nahatonga azy. Reny teboka reny zany no tokony ho jerenao rehefa hoe mianatra lesona ianao. Ity indray teboka anankiroa. Tsy haiko ny dikany slasy amin'ny teny gasy.
fa teny omena fanazavana sy ny fanazavana n'ilay teny. Mety raisitsika ohatra ny hoe mahomby. Izay zany nosoratany eto amin'ny akavity ato amin'ny rekito hoe mahomby. Dia ao ambadika ny fanazavana n'ilay mahomby. Jereo tsara ny lesinao fa tsy maintsy misy teny ao hoe ny dikan'ity zao fanazavana n'ilay izy. Ary ny farany flesy anankiroatra zao dia hoe inona ny ao an-tsaina raha mahita hoe ohatra hoe mahomby. Inona ny ao an-tsaina, inona ny mby ao an-tsaina raha mahita ianao hoe soratra hoe mahomby. Formule ny tena miasa amin'ity farany ity. Ahoana ny formule ny dérivé? Ao ambadika ao zany. Reny teboka efatra reny, ny famaritana, ny antony sy ny vokany, ny fanazavana isan-karazany ary ny zavatra tokony ao an-tsaina. Ireo ny teboka efatra izay tena ahafahanao mandalina ny fianarana lesona. Dia maveriko ihany tsy nanana telefôna izay tamin'izany, fa reo no any am-paosy isaky ny chapitre, isaky ny matière. Fa zary milalao ianao, zary milalao ianao mamantatra ny recto verso ny anankiray amin'ireny. Amin'izay fotoan'izay izy fantatrao hoe hainao ny lesona. Fa zao anefany hainao ny lesona fa mbola tsy masaka tsara. Raha ho antsika mpampianatra izy dia en cours d'acquisition fa mbola tsy acquis. Dia eo amin'izay ho antsika mpianatra hoe ahoana ny fomba fanamasahana n'ilay lesona zany. Zao ny zavatra resahana. Tena ilaina ny manao fikarohana manokana sy mitohy. Travaux de recherche personnel. Marina zany na kilasy fahafiry ianao na kilasy fahafiry. Lesona sy ny fizarana na ny exercice omen'ny mpampianatra any am-pianarana ahafahanao mahazo an'ny lesona. Fa raha olona hiatrika fanadinana ianao tsy maintsy mijery lafiny rehetrarehetra hoe manahoana ny fomba fametrahan'ny hafa ny fanadinana, manahoana mety ho fipetraky ny laza adina, manahoana ny namalindry zareo anazy. Izay rehetrarehetra izay zany maniraka antsika hoe iny telefônina misy connexion iny tena tsara be ny raha tsy Facebook intsony ny jerena amin'iny. Fa ilay lesona atao any am-pianarana n'ilay chapitre en cours. Rehefa tena mipetraka mantsy ilay fianarana lesona ny resahako teo amin'ny voalohany teo dia mora ho anao mamaky an'ilay lesona hafa zany hoe ay ity fanampiny vaovao na ohatr'izay. Tsy dia tena mitombona loatra le manao exercice be da be dia mahay lesona. Fianaro aloha ny lesona. Rehefa hainao ny famaritana 800 ny lesona efa hainao ary na inona olana mipetraka eo hainao foana ny manakatra an'izay sy mamaly an'izay. Dia tia mba tiako zaraina aminareo. Tsy ny mahay no afaka fanadinana fa ny mahay manala fanadinana. Tsy ny mahay no afaka fanadinana fa ny mahay manala fanadinana. Misy karazana ankizy anankiroa. Misy ny mpianatra le rehefa mahazo note 10, 11, 12 eo izy dia iny foana ny hoe teny azany amin'ny fanadinana dia afaka fanadinana izy. Iny izy iny dia mionona. Fa misy indray ilay mpianatra maka an'ilay 16, 17, 18 sur 20 rehefa avy eo tsy afaka dia tomany. Reny ilay ankizy mahay fa tsy mahay manala fanadinana fa mila fahaizana ny manala fanadinana. Ary dia mila miomana ho amin'izay nareo hoe izay no mahatonga ny zavatra rehetrarehetra nresahako teo aloha teo hoe naro ny lesona, manaova fikarohana manokana, ampitombonao ny fahalalanao ary miomana tsara hiatrika an'ilay fanadinana. Milamina tohony tsara fotsiny miantrika fanadinana. Fa amin'ny ankapobeny ny fanadinana raha tsy hoe mpampianatra sadika izy. Ny zavatra tokony hoe fahita sy nianarana sy tokony ho hay no apetrany. Fa misy aloha ny mpampianatra manao an'ilay hoe someko anao daholo ny atidohako dia ilay fanadinana mipetraka eo zany raha tena fara-mahay ianao mety 20 no azonao. Ny manaraka ny teny vahiny. Andrianiko ny teniko ary ny hafa koa feheziko. Tena olana amin'izao fotoana izao tsy ny mpianatra ihany fa na tompona andraikitriza ny fifehezana ny teny malagasy. Somary nafangariko ihany izy teo fa raha tena ny teny gasy ranoray mety ozy nareo ny teny Sononga ilay olona io teo. Fa ny fanaovako azy rehefa amin'ny teny malagasy dia teneniko meloha ny teny malagasy vao teneniko ny teny vahiny.
fa manahirana ny mahitany tsipely teny amin'ny teny malagasy amin'izao fotoana izao sy rahatantsika malagasy. Ny teny vahiny tokony hoanarana tompoko dia ny teny anglisy ny voalohany. Teny anglisy ny voalohany tena farafahoriana, zany hoe mamonjy fivoriana ianao iraisam-pirenena, fivoriana tampony ka tsy afaka hiteny anglisy. Teny anglisy mantsy ny fiteny ofisialy maneran-tany voalohany ary firenena 10 mampiasa azy ray faingo enina lavitrisy 1,6 miliara ny olona mampiasa azy ary 8,5 isanjaton'ny mponina eto ambonin'ny tany no mampiasa azy. Namonjy fivoriana tampony anankiray mba fivavahan'ny toetrandro 3 isanjaton'ny mpivoro no miteny frantsay. Ary raha miteny frantsay ianao dia gaga ry zareo, tsy azon'le izy ao anaty fivoriana be da be nefa sahirana ianao raha tonga hitady mpandika teny. Ny ahy moa tsotra be resaka teny vahiny io, tsy matahotra miteny diso araka ny atao anatin'ny saiko hoe tsy teny dady io na teny mama, fa rehefa azo ny tiako tenenina ary azoko ny tiany tenenina dia ao zay. Dia mampahery anareo zany hoe ilay teny anglisy tena niniko natao faharoa mihitsy ny teny frantsay, satria ny teny frantsay teny fahenina maneran-tany ary 342 millions ihany ny olona mampiasa azy 4,200. Dia izao ny teny vahiny tsy manamarika ny fahaizanao zany, fa mila ianaranao fotsiny. Fa atsika mantsy matetika naiza dia mifampitsara sy ny fampijery sy mifanombana amin'ny fahaizana miteny vahiny. Fa ho anahy manokana tsy olana amiko fa mandeha amin'izao io izay tenenina eo, mbola misy teny sinoa reo dia mba miteniko eo badabady eo amin'izay aizako azy. Ireo zany zavatra tiako zaraina amin'ny hoe fomba fandamasahana fahalalana, satria mila an'izany ianareo. Dia izay torohevitra vitsivitsy sy taridalana ho antsika zany matahotra sy mahalala an'Andriamanitra, mahay miaina. Fahaiza miaina raka izy na ao an-trano na any amin'ny fiarahamonina any am-pianarana any na aty am-piangonana na aiza dia ilay zaza mahiratra ny resahana teo mamiratra no atao filamatra, tombo saina sy tena mandroso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona. Aza maika ny avinavina, aza maika ny anambony tena, fa aza misiritritsika koa. Tsy mety zany le complexe d'infériorité na supériorité, fa miaina fotsiny eny dia miezaka mifandray amin'ny olona, fa misy ilanan'ny olona foana. Dia ny anankiray mahay mianina zany mahay ampy zany zay zava-misy. Ozy le olona anankiray zay aza mitady ny tsisa fa zay misy eo ifaliana. Ny ray aman-dreny mety manana ny fetrany amin'ny fanohanana, ny fiangonana mety manana ny fetrany amin'ny fanohanana, fa zay misy eo ifaliana, zay misy eo ampiasaina hanatrarana ny tanjona. Ny zavatra farany kanefa tsy maivana indrindra dia izao: miady lohany fa tsy ho rambony. Tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 7:20 tapany voalohany, dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Marina amin'ny zanak'Andriamanitra io. Oke tsy dia oke tsy mihitsy ny zanak'Andriamanitra mieritreritra miady rambony, fa miady ho lohany. Aza manaiky mora kivy zany fa ny tsotra be raha mbola samy eo ambony soroka ny loha ka samy mianatra zava-baovao dia afaka mahay an'io koa zany. Zany nataoko raha nianatra tany ampitan-dranomasina, satria tena niorooro niatrika an'izany hoe mpiara-mianatra amin'ny vazaha zany. Fa tsy marina zany fa manana foana ny tanjona hoe ho lohany fa tsy ho rambony. Aza manao anjara fa afaka zany, ataovy tsara ny fianarana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra
ary zay no atao hoe fifampizarana kely mba ampahirezana atsika rehetra ao anatin'ny atao hoe mpianatra mahomby. Fiainako iny traikefako iny ary dia zaraiko aminareo fa zay mahasoa dia raiso ary hitondra vokatra eo amin'ny fiainanareo anie. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra dia misaotra anao zay ny amin'izay fotoana nahafahana ny fampizara izay. Ianao no nongotra izay tsy nambolenao ary hitahiry kosa izay avy aminao ary mametraka aminao ny mpianatra rehetra izay tonga eto. Ianao Tompo no anolo-tsaina sy fahendrena azy ireny ary ho amarinao aminy tokoa ny hoe ho voalohany izy fa tsy ho rambony ary no ny voninahitra ao ny fianarana izay ataony. Dia mametraka ambavaka koa ny ray aman-dreny rehetra anampy azy ireo amin'ny fitaizana ny zanany ianao mba ankonana iainao anatin'ny fanatrehanao sy ny fahasambaranao izy ireo. Dia mbola mametraka aminao ny fandaharam-potoana ny tsirairay avy amin'ity tontolo andro ity. Anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia omena ny tompona andraikitra any. Efa dila ihany ny fotoana amin'ny fitora sy sasany tokony ravatsika kanefa ny tompona anjara teo dia milaza hoe vonina indray fanontaniana anankiray izy raha misy olona ny tany. Tsisy mampandroso ny voamerany ankona sy fanabeazana n'olotra fandaminana mialoha ny andorana ny tsodrano. Misaotra amin'ny fitenenana dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahavitany ity fotoana androany ity. Ary eto dia mitodika amintsika izay mpanotrina rehetra tamin'ity androany ity vory maro tsika. Eo nareo mpianatra, eo nareo ray aman-dreny, eo ireo vahiny, eo ireo efa mpiangona eto an-toerana. Mankasitraka indrindra Tompoko ary manasa anareo hatrany hanatrika ny maraim-baovao na dia misy ny fizarana na dia tsy misy aza izany. Ary mitodika manokana amin'ny anao rahalahy fidiniavo noho ny fahavozanao fotoana, fahavozanao tena nanome fizarana taminay rehetra teto. Zava-dehibe ho anay tokoa izany, tena harena lehibe ho an'ny fiangonana ny fananana olona toa anao. Dia tokony isy valopy nefa fantatray fa ianao dia tia manome maimai-poana ary azo atao hoe bitika amin'ny efa omenao anay izany zavatra izany. Dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fitianao. Mankasitraka indrindra Tompoko ny toy ny fandaharam-potoana toy ny fanao rehefa maraim-baovao ohatr'izao dia misy ny rakitra ery am-pivoahana dia manatanteraka izany isika. Ny mpianatra kosa dia mamonjy ny toeram-pianarana eo amin'ny BBC dia eo ny baka. Ary amin'ity androany ity dia misy goûter kely no manina ho antsika ho an'ny mpianatra satria tena arisitsika amin'ity anio ity amin'izay hoe fampianarana toan'izay. Mankasitraka indrindra Tompoko. Amafisina fa ho antsika mpianatra Tsakanavaka na lafanadina BBC sy baka ny fanasan'ny voamera-teo riavana. Mbola tsy nisoratra nareo mpianatra azy ianao tao anatin'ny tia fianarana koro ity dia asaina indrindra hisitraka izany tolotra mamaim-poana omeny ny fiangonana izany. Mba hitsangana hoe izay manala BBC tonga eto. Tonga soanareo dia mandray anareo ampitiavana ny fiangonana ny alalan'ireo mpampianatra efa vonina ahoanao ho fitenareo anao lavalava amin'ity tontolo andro ity mahazo toerana izay anala baccalauréat loasa baka. Tonga sokoa ianareo dia mino isika fa ho tafatoetra tsara ary ny firariana dia ho mpianatra mahay manala fanadinana ianareo mahazo toerana ary ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tonoana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny ariany amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fiadanany mihoatra ny fahalalana, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo sy anatiny mandra-piavin' Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
tsara mampahafantarantsika visan'andro amin'ny ora sasany hatramin'ny fitohora ny fampovavana marento mandeha tambatsotra sosialy rehetra